Wifi. Fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Wifi. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Wifi. Vahiny ny fandarana ho izitsika amin'ny tean'io ity Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar. Tonga amin'ny ora fanarahanao ny fandaharana hoaisitsika izay iarahana amin'ny gazety Courrier de Madagascar miaraka amin'ny ny tanlehan'ny famoahana tsy izy izany fa Frank Ramarson. Miarabanao Frank. Mirabanao Priscar, mirabako zany ireo mpiaintsika izay mandalo an'ity fanaratsika ity. Frank Ramarson natao mihetsiketsika indray ry zareo fampianarana ambony moa mbola tsy hitany vahaolana ny aty ambaratonga faharosany fototra koa toa ohatra ny sahirakirana ihany. Marina zany satria ny zavatra tsapangety izao ao anatina hoe zay olona tainao politika sy zay olona mikasika ny ataontsika hoe ny fiarahamonina dia ny fampianarana no misy ny tokony jerena araiky dia raiky mety. Zany hoe fampiasana fampianarana amin'ny teny frantsay dia toa éducation. Mihetsiketsika satria mitaraina ireo mpampianatra tsy nahazo andamin'ny teny de correction. Ary koa zany mety hitatra amin'ny zavatra hafa. Ny zavatra tsara fatarina aloha tokony ho zany natao priorité satria fampianarana ny ankizy no resahana. Zany ny ankizy dia fantatsoa fa io no hoavin'ny firenena. Ary dikan'ireo hoavin'ny firenena zany dia resaky hoe fanolokoloana ny tanora ny fanabeazana zany no resahana. Ka rehefa mahita zany amin'izao fotoana izao fa hoe betsaka ireo ataontsika hoe olona zay manao revendication amin'izay hoe karama sy ninona ataoko angamba aloha fa ireo mpampianatra aloha no tokony atao lara-pamena sy indrindra ny afinoana correction na mpampianatra tsotra azy zay tokony hoe averina amin'loha ny asiny. Tsy zany asiny zany tonga tsarina fanabeazana fotsy institut école primaire na fanabeazana aty amin'ny faharosy namany ka tokony zany zay no jerena aloha amin'izao fotoana izao satria no avin'ilay ankizy mihitsy. Ary zany hoe mahatonga an'ilay UNICEF hoe manao effort be da be amin'ilay hoe mamerina mampianatra ny ankizy. Ka raha ohatra moa zany nampianarana mianatra ny ankizy le karaha mampampianatra zarazary ary avy eo amin'izay rehefa misy ny fanadinana dia tsy aloha le nda misy de correction azy fa tsy maintsy misy zany ataontsika azana hoe fitokonana. Misy zany karazana ary za dia azo izan'le hoe comprendre mihitsy amin'izay zavatra satria le asiny aloha ao anatin'ny fonction publique io anatin'ny mpampianatra le asiny mihitsy mampampianatra mpampianatra no tsy voatantsona hatramin'izao fa aleo alefany amin'ny hafa ny vola. Eo indrindra antsika Frank Ramarson raha tsikaritra atao ohatra nisy ataona atao mipotra foana io olana io fa zany ve tsy efa hitan'ny fanjakana ihany hoe tokony efa ka eo nge le tsampy le ataontsika ianao hoe gouverner c'est prévoir dia tsy fantatry ny fanjakana hoe firy misy any ankizy zay fanadinana CPE firy na la BBC firy na la baccalauréat dia tsy fantatra ve firy no ataontsika hoe fepotona tokony nanan'ireo mpampianatra zany zay mitsara amin'ireo ataontsika hoe fanadina sy atsokajiny hoe ahoana no budget tokony ho azon'ireo mpampianatra ao ary budget hoe raha ohatra izy mitsara isa hoe adiny fa dia tsy nisan'ora tokony ho azony ka maninona zany no tsy atao lara-pamena satria hainao tsara hoe Prisca fa rehefa ohatra hoe mikatso ny fanabeazana mikatso ny fampianarana dia aty amin'ny resaka sosialy lavitra ty raha reo tokony zava-dozany ny tsango. Raha tsy ampy ny trano ianarana dia tsy voalohany karaman'ny mpampianatra zay foana ve zany ny ainany ao anatin'le tontolon'ny fampianarana kosa na ambaratonga itsika moa zany aminatiny tetezamita zay ny toko hoe anatin'ny projet de société ny fototra ny zavatra rehetra ny fototra aloha dia ny fampianarana dia koa zany hoe laïcité tsy diran'ny université ary fahatelo dia hoe resam-pianarana zay ataontsika hoe mifanaraka amin'ireo ataontsika hoe adéquation formation emploi pitso mifanaraka amin'izay hoe zay tadavin'ny orinasa amin'izay hoe inona ny fampianarana tokony atao ao amin'ny lafiny pédagogique zany ao anatin'ny option isin'le fampianarana tokony misy zay no tokony jeren'ny ireo zana politique raha pitso zay no fifidiana président satria anatina projet de société ary tena goavan'izay anatin'ireo fiarahamonina. Tsy mitombona zany Frank Ramarson le fieritreretana hoe ny mpampianatra no mampifilafila. Tsy mitombona mihitsy zany Prisca
zany tsy azoko mihitsy mpampianatra anao tao teny français parent pauvre ao anatin'ny resaka ty maninona tsisy relèvement d'indice amin'ny ataontsika na any fanabeazana instituteur na ny fanabeazana ny CEG azadiny tsara rehefa tamin'ny première république zany instituteur zany de afaka mividy automobile afaka nanao tanao velona tsara manana maizy ary azadiny zany mpampianatra zany de manaiky azy daholo ny mpianatra fa amin'izao fotoana zao hoe efa tsy otsony le ataontsika sotoavina tsy otsony le atao hoe mpijerena an'le hoe olona le mpampianatra tsy rary nge raha ohatra na resaka fotsitsika na université na lycée hoe miaraka mitaingina bus le mpampianatra sy le mpianatra de ahoana moa zany no ataontsika hoe iadzain'le mpianatra le mpampianatra nefany eo amin'ny lafiny fiainana de mitovitovy le ataontsika hoe ny pouvoir d'achat zany de eo zany tsisy intsony cohésion tsisy intsony zany le hoe tsy tokony mijery ny arina tavitsika am'izay hoe jereo tsara amina mpanao politika raha pitsy za tsy mijery an'ity fitonana titezamy ity satria tsy ao anatin'ny fotoposainana mijery an'izany fa anteny izy androany de lazainy fa itsomin'izay ny olona misy fitokoana nefa tsy zany tahaky ny zony reo mpampianatra koa de ameo azy le zony ameo azy zany le indisy tokony miresahana fa amin'ny 4e république zany amboariny rehefa avy eo ino ny tokony atao fa raha am'izao fijeritsika zao loha priska dia atao fa rariny le fitokonana misy ohatran'ny raisin'ny mpanao politika ave ankehitriny hoe resaka politika foana le izy fa tsy hoe mety mitsinjo any manoaviny ro mpiasa raisintsika ohatra fotsiny zany zao hoe resana zao io banque centrale io ohatra samy manana zay filazany